Nanatanteraka fitaom-pivavahana iraisam-pinoana nitondrana ambavaka ny firenena androany teo anivon'ny folo alin-dà. Ny tompona andraikitra ambony teo anivon'ny zandarmerie-pireneny sy ny ministera amin'ny folo alin-dà dia tonga teo amin'ny chapelle militaire Ampahibé avokoa androany. Isika malagasy dia mino an'Andriamanitra ary ny didy folon'Andriamanitra dia raha ny foto-kevin-dehibe ao aminy dia mametraka ny fankatiavana sy ny fandeferana. Izay no antony tondrana ambavaka ny fiainan'ny firenena, indrindra fa ny fanatanterahany miaramila eo anivon'ny folo alin-dà ny andraikiny. Satria dia mahery vaika tokoa ny fiantsiana, ny fampiroroana ara-tsaina ary misy nefa hatra amin'ny vatana dia nanapa-kevitra ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena izay misahana ny gendarmerie-pirenena nanao fotoam-bavaka satria dia mivavaka ihany no manova zavatra. Manoloana ny fiantsiana samihafa ny mpitandro filaminany dia nampatsiahy izy ireo fa tsy tokony eny an-dalambe no anehoana hevitra politika fa eo anivon'ny parlemanta. Izay no ezaka ataontsika izao mba tandalana ny firenena malagasy rehetra mba hizorany firenetsika ihany koa amin'izany sehatra ara-demokratika izany mba tsy hisiany fampiasa-kery isaky ny hetsika fa ny ady hevitra dia tsy tokony atao an-dalambe fa mazava ny voalazany lalam-panorenana, misy ny anteny miram-pirenena, misy ny anteny miran-doholona ka ny ady hevitra rehetra ny tokony atao eo anivon'izany parlemanta zany. No amafisin'ny ministra ny fiarovam-pirenena fa tokana tsy mizarazara amin'ny folo alin-dà.